Faly mitsidika ny tokantranonao amin'izao takariva izao atao anatin'ny fandaharana ny zoko. Gaga sy talanjona angamba hoe niverina nandeha nanao indray ny fandaharana ny zoko atao anivon'ny Viva Madagasikara Hinarakotomanga. Ampatsahiviko fotsiny fa heritaona rampitso ny fandaharantsika. Heritaona rampitso no nankafanay ny Ady Hevitra ny nitondrana ny olana isa-tokantrano amin'ireo fianakaviana maro, ireo fiarahamonina isa-tokony eny anivon'ny fokontany, ny faritra sy ny faritany mihitsy ara manodidina ny momba ny fananantany, ny olana eny anivon'ny orinasa, ny olana eny anivon'ny tokantrano ihany koa izay hita anatin'ny fandaharana ny zoko avokoa. Heritaona no niarahanao tamin'ny fandaharana ny zoko. Heritaona ihany koa na ahafantaranao zavatra maro dia maro ahafahanao miatrika ny andavanandrom-piainana, miatrika ny raharaham-pitsarana, indrindra miatrika ny raharaha manodidina ny fananantany. Izay no ijoroako eto amin'izao fankalazana ny faheritaona izao satria ny 5 febroary 2024 tokoa isika no nanomboka izany fandaharana izany. Ankehitriny efa miroso dia miroso ny fandaharana ary entanina hatrany isika rehetra anantony, ifandresy lahatra, Ady Hevitra ary andray anjara mivantana ahafantatra izany hoe ny zontsika tsirairay avy ao anatin'ny fiarahamonina ka dia fifaliana lehibe ho ahy no miaraba ny fandaharana ny zoko izay fara moa ankehitriny no miandraikitra izany miaraka amin'ny soavandriamaritafika ireo teknisianina marobe ihany koa atao anatin'ny fianakaviam-bean'ny Viva Madagasikara izay niarana nantotosa izay heritaona nahafinaritra izay. Nisy ny dingana marobe ny lalovana nandeha tany amin'ireo faritra nitety toerana, nitety ranomasina mihitsy ara moa ary onjan-drano ihany koa satria dia niampita laka na nitety ny ebakeba-tany rehetra tany. Izany no niainan'ny tato amin'ny fandaharana ny zoko ary mino fa mbola haritra mirary taona marobe ho an'ny zoko ary mahafinaritra ankehitriny fa efa mandray antanana, mandray anjara amin'izany ny zandry toa ny farany aina Razafindravelo izay ameko ny tsodrany manokana atotosatra amin'ny farany ny ity fandaharana ity homendrika kokoa ary koa ahafantaran'ny malagasy praitandrazana izany zony izany ahafana mandeha amin'ny fiarahamonina mandroso kokoa. Marina tokoa izay miarabantsika rehetra any an-tokantrano aloha voalohany indrindra atao anatin'ny fandaharana ny zoko ary makasitraka indrindra ihany koa ny talery Hinarakotomanga satria araka ny efa nambara teo dia talery Hinarakotomanga no nanomboka voalohany izay fandaharana ny zoko izay niaraka tamin'ny soavandriamaritafika izay mbola manohy hatramin'izao izay fandaharana ny zoko izay. Amin'ity anio ity araka ny efa nambara teo no ankalazana izay hoe faheritaona ny fandaharana ny zoko izay. Faheritaona ny rahantsika nikaroka vahaolana tamin'ny tranganisy teny anivon'ny fiarahamonina teny ary amin'ity anio ety ihany koa no anasantsika ireo vahiny rehetra izay nifandray tato anatin'ny fandaharana ny zoko eo ireo sampandraram-panjakana maro samihafa isan'izany avy eo anivon'ny sampandraran'ny fananantany sy ny fandrefesantany eo ihany koa ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana ireo fikambanana maro samihafa fa indrindra ireo olom-pirenena teny fotony ireo vahoaka eny fotony izay nitondra ny trangamisy teny anivon'ny fiarahamonina teny izay noentina tato anatin'ny fandaharana ny zoko. Ary amin'izao fotoana izao ihany koa talery Hinarakotomanga dia efa maro ny nahitana vahaolana ary efa manaraka n'izay hoe fidirana ao amin'ny ara-dalàna izay rehefa nandalo tato anatin'ny fandaharana ny zoko ary nampafantarana ny zo sy ny lalàna sy ny antanatohatra ary ihany koa ny dingana rahana mba hatonga n'izay fananantany raha ny marimarina kokoa na ihany koa ny olana ara-pitsarana izay natrehan'izy ireo izay. Azo heverina ve farary tao anatin'izay heritaona izay fa isan'ny nitondra ny ataontsika hoe fametrahana ny fanjakana tandalàna isika tao anatin'ny fandaharana ny zoko ary fampafantarana ny olona zony. Tena izay indrindra raha tany am-piandohana maromaro ny olom-pirenena tsy nahafantatra akory ny zo tokony hositrahany amin'ny resaka fananantany amin'izao fotoana izao efa maro izy ireo no mahafantatra ary miroso ihany koa amin'ny fankanana izay zony izay amin'ny alalan'ny hoe fanoratana ho ara-panjakana ny tany eo ihany koa no hoe
fidirana kokoa amin'ny lalindalina na ankoatra ny fananantany ihany koa satria sandrasantsika tao anatin'ny fandaharana ihany koa ny mahakasika ny zo amin'ny ankapobeny mihitsy efa andrasana teto momba ny tontolon'ny asa ary amin'izao fotoana izao ihany koa efa maro ihany koa ireo mametraka an'izay hoe fisitrahany olon-drehetra ny zony izay eny anivon'ny toeram-piasana ohatra efa misy ny coin allaitement izay ahafahan'ny reny mampinono manatanteraka ny asany sady ihany koa mandray ny mahareny mpianakaviana azy izany rehetrarehetra izany no ahafahantsika milaza fa tena mipaka mivantana amin'ireo olom-pirenena ity fandaharantsika eto amin'ny fahitalavitra vivaha ity sy ny onjam-peo vivaha. Dia isaorana ianao tany tokantrano tany, isaorana ianao olom-pirenena mandray andraikitra satria matoa mahafantatra ny zony dia mandray andraikitra ary isan'ny fandraisan-draikitra ihany koa ny fandehanana mahafantatra ny zonao. Izany no isan'ny tanjona tiana hiapetraka ary mino fa mbola hotohizany amin'izany andraikitra sy adidy-goavana lehibe eo amin'ny firenena sy ato anivon'ny fiarahamonina ny fandaharana zoko. Izahay eto amin'ny Vivaha moa dia miezaka hatrany mijery ny mahasoa ny mahafinaritra ihany koa satria izany dia anjara asan'ny televiziona ary ihany koa manome ny vaovao mari-potitra sy voadiady eo amin'ny lafiny rehetra indrindra amin'ity sehatra raharaha zo raharaha pitsarana amin'ny ankapobeny ity ka dia mirary soa be da be ho an'ny faha sy ny ekipany zoko iray manontolo sy ny Vivaha iray manontolo ary manantena fa mbola hitombo hatrany isika mpijery ny tokantrano any anaraka ny fandaharana ny zoko. Tsy tapitra ny fiarahantsika fa anaraka ny fampahafantarana ny BMTT aloha isika ary iverina tao anatin'ny fandaharana ihany hiaraka amin'ireo vahiny rehetra izay sampandraram-panjakana moa izany sy ny mpanohana ny fandaharantsika izay mandray anjara atao anatin'ny fandaharana ny zoko. Mandra-piona tompoko. Tafaverina trany ato anatin'ny fandaharana ny zoko isika araka ny efa nambara teo dia amin'ity anio ity no anamariana izay hoe heritaona ny fandaharana ny zoko izay raha ny marimarina kokoa dia raha ampitso ny faheritaona fa satria anio no talata voalohany atao anatin'ny volana febroary izay nanomboantsika ny fandaharana dia amin'ity anio ity no anamariantsika an'izay efa eto ambony ny sehatra eto ihany koa ireo vahiny izay isan'ny nandray anjara feno tato anatin'ny fandaharana ny zoko nandritran'izay heritaona izay eo ny avy amin'ny sampandrarahany fananantany sy ny fandrefesan-tany ary eo ihany koa ny BMTT izay mpanohana n'ity fandaharantsika ity ary isan'ny mikaroka ihany koa ireny olana eny anivon'ny fiarahamonina eo ary eto ihany koa ny mpahalalana izay isan'ny mpiara-miasa akaiky amin'ny fandaharana ny zoko ihany koa rehefa misy ny tranga toy ireny dia azo antsoina foana amin'ny fotoana rehetra izay mahamety azy na manasofavandriamaritafika. Heritaona tokoa no nanarahana ny fandaharana aloha hatreto heverina fa mbola hitoy izany raha ny votoatin'ny lohahevitra dinihina na resahana isaky ny talata tahaka izao dia mifototra amin'ny tontolon'ny fananantany sy ireo pitsopitsony ao anatin'izany raha fananantany izany na ny antotan-taratasy izay mety ho ilaina na ireo dingana rehetra izay mety aleha raha misy fikarakarana tokony hatrehina. Eo ihany koa ireo fepetra heverina fa tsy azo adinoina ny andinin-dalàna izay tsy maintsy fantarina ny tompon'andraikitra na seham-panjakana izay tokony ho ale sy ny sisa dia no resahana sy no adedina teto. Eo ihany koa ireo olana izay miseho eny anivon'ny sehatra isan'ny tokony ny adi-tany na ny fifaноlanana ny fikarakarana taratasy tany mifototra tamin'ireny rehetrareny ny resaka nandritry ny heritaona raha ny isaky ny talata no itodiana. Izany dia milaza fa raha tsy azo amaivanina ity fananantany eto Madagasikara ity ary ny antotanisa dia manam-pirofo fa ny fifanolorana ara-tany
no be indrindra raha miohatra amin'ny olana izay eny am-pelantanany rafim-pitsarana isan-tsehatra. Zany anefa dia tsy midika ihany koa fa ny fandaharana dia natao hitanisa fotsiny ireo tranga izay miseho, fa natao indrindra mba hitondra ireo tokony fantatry ny tsirairay indrindra fa ny zo tokony sitrahan'ny olom-pirenena eo amin'ireny rahatany ireny. Eo ihany koa ny tokony tsy ahatopotra amin'n'iono azy amin'ny raharaha na ny sehatra izay tokony hikarakarany ny rahatany na ny antoro-taritasy momba ny taniny. Farafahakeliny ireny no hitantsika sy narahantsika nandritra izay heritaona izay farany aina zafina velo. Amin'ity anio ity moa araky ny efa nambara teo dia anao ny tatitra ihany koa na mahakasika an'izay hoe fandaharana ny zoko heritaona izay isika izay indrindra no nanasana an'ireo sampan-draharaza tena niarana sakaiky tamin'ny fandaharana ny zoko. Isan'izany ny sampan-draharaha ny fananantany sy ny fandrefesantany izay nanasantsika an'ireo tale eo anivony izay sampan-draharaha izay tamin'ity anio ity. Eto indrindra ny talen'ny fandrefesantany Randriamampandry Cyril izay isan'ny vahintsika amin'ity anio ity. Eo ihany koa ny talen'ny fananantany ny tale Raro Andriamanjakalaza ary misolo tena ihany koa ny tale avy eo anivony DHFD na ny chef de service d'appui au guichet foncier Ramatoa Rabary Nirsarika ary avy ato amin'ny ilany avato indray kosa ny sekretera mpanatanteraky ny BIMTT Andriamatoa Rajoely Solo Kotondrajona. Eo akaikiny eo ny maître Rakotondrainy John Emmanuel izay paelalana niarana sakaiky tato anatin'ny fandaharana ny zoko nandritra izay heritaona izay famelohany resahantsika amin'izy ireo aloha dia andeha hanaraka kelitsika an'izay hoe fitony faheritaona izay ohatry ny ahoana ny fandaharana ny zoko tany am-piandohana ary manahoana amin'izao fotoana izao. Ny 5 febroary 2024 no nanomboka nandeha teto amin'ny hainao manjery vivany fandaharana ny zoko. Ny fandaharana ny zoko hitondrana ny olana mitranga eny anivon'ny fiarahamonina iarahan'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny viva miasa amin'ny BIMTT na birao ifandraisan'ny mpampiofana amin'ny tontolon'ny tantsaha. Indroa isan-kerinandro no mandeha ny fandaharana ny zoko ka isaky ny talata dia miompana amin'ny fananantany zany ary ny velan'ny fananantany no arahina isaky ny alakamisy. Tany am-piandohana, inenga avy amin'ny olana hita tena anivon'ny fiarahamonina ny fandaharana ny zoko, nivelatra ny lohahevitra ary izay tranga izay no novahana amin'ny fanomezana ny lalàna misy sy ny fampahafantarana ny dingana tokony arahana. Nalefa ho isaky ny lohahevitra iray izany tatorina noho ny fahatsapana tamin'ny fidinana ifotony fa maro ny tsy mahalala ny lalàna sy ny antanatohatra tokony ho diavina amin'ny olana misy ny eny anivon'ny fiarahamonina indrindra ny momba ny fananantany. Lohahevitra izay ampiarahana trany amin'ny tranga eny anivon'ny fiarahamonina ka hanasana ireo voakasiky ny raharaha. Tsy mihoatra ny ora iray ny fandaharana amin'ny ankapobeny. Tao anatin'ny heritaona nanaovana ny fandaharana izay, maro ny fiovana hita teo anivon'ny sampan-draharaha-mpanjakana ny rahana ny asa nandray anjara tamin'ny fandaharana sy ny olom-pirenena nitondra ny olana nisy tany aminy. Amin'ny ankapobeny, maro tamin'ireo tranga no entina tanatin'ny fandaharana no efa nivan'ny olana ary efa manaraka ny antanatohatry ny fidirana amin'ny ara-dalàna. Tsy afa-nisaraka tamin'izany hatrany anefa ny lesoka isan-karazany toy ny fahelan'ny famahana ny olana ary izay indrindra no anaovana ny jeritodika amin'ity anio ity. Eny ary efa isan'ny voaresaka tao anatin'ny fanadihadiana iny no hoe fiovana tao anatin'izay faheritaona izay. Ento ny avy eo anivon'ny sampan-draharaha ny fananantany tale laza manahoana le fiovana teny anivon'ny sampan-draharaha misy anareo tao anatin'izay hoe heritaona ny rahana ny asa izay manahoana ny fiovana hita amin'ireo mpila raharaha. Io ihany koa no hoe fiovana hita hoe mitombo ve ny olona tonga manantona ny sampan-draharaha fananantany tao anatin'izay heritaona izay. Miarabantsika eto amin'ny plateau ary miaraba ny ireo manaraka an'izao fandaharana izao. Miaraba manokana ny amin'ny natratrarana ny
heritaona zay niarahana ny asa tato anatin'izao ny zoko izao. Oza raiky telo angamba ny valiny. Ny voalohany dia hoe nanahoana ny akony teo anivon'ny sampandrara. Ny faharoa manahoana ny akony teo anivon'ny reo olona zay nandeha fasantsika sy votoatin'izao fandarana izao moa zany. Ny voalohany raha raisiko ny ao amin'ny tao amin'ny sampandrara fananantany dia nahitana zavatra azo sokajiana anankitelo mazava tsara. Ny voalohany aloha dia nahafahana nalala ny zavamisy iainan'ny olona ary nahafahana ny aino sy ny jery satria sady misy moa ny aino aman-jery moa ny atsika dia nahafahana nahita an'izay satria reny ny tena ilaina ahafahany mpiara-miasa rehetra mahatsiapa hoe misy zavatra tsy mety na misy zavatra tokony ho harenina na misy zavatra tokony ho tohizana ny fanatsarana anazy ary maro arak'izay no tonga any aminay manontany ny hoe hitanay tamin'izao sy reanay dia nefa ny hitanay aty tsy le zavatra voalaza sy izay zavatra iainan'ny olona. Inona ny zavatra nentinareo dia amin'ireny zany afaka izay tonga dia hoe misy zavatra ilain'ny vahoaka maika dia mety manova kely ny fomba fiasa ohatra. Ary tao anatin'izany ohatra raha hiteny fotsiny ako ny resaka fanafanganana ny famoahana an'ireo zavatra ao amin'ny sampandrara fananantany. Ny faharoa dia nahafahana ny laza tamin'ny vahoaka fa izay dia vonona iaino ary vonona ihany koa ifampiresaka. Matetika mantsy ny fiheveran'ny olona anay dia hoe olona miaro tena foana satria misy zavatra tsy mety ao na tsy fantatra fa tao anatin'izay heritaon'izay zay dia niezaka naneho tamin'ny olona rehetra hoe zay tsy miafina amin'ny zavatra misy fa vonona hiatrika an'izay hanatsaranay ao anatin'ilay izy zay ta. Ny fahatelo dia ny hoe nahafahanay nanatanteraka ny politika mpanjakana ny amin'ny fampahafantarana ny momba ny fananantany ny arahana tamin'ny zoko satria mbola ao anatin'ny fanatanterahana ny fanavaozana ny fananantany fitantanana ny fananantany tsika amin'izao ary anisan'ny singa ray lehibe vokatry ny zavamisy hoe tsy mahafantatra ny momba ny fananantany ny olona dia hoe mila manao an'izany ny fanjakana dia izay ny namparisika anay hoe andao ifanometanana zara raha misy olona afaka miara-miasa ohatr'izao dia anisan'ny zava-dehibe teo amin'ny atao amin'ny sampandrara zay. Ho an'ny olona ny tena hita aloha dia ny hoe ny andrenivohitra. Ny olona tetỳ andrenivohitra zany raha ny tao amin'ny sampandrara manokana no fananantany manokana no tena betsaka aloha no tonga tsy haiko hoe mifalavirany any ambanivohitra ve mety ho zay fa ny andrenivohitra aloha zany no tena voakasika amin'ny vantana dia ny zavatra hita tsy matahotra tsony ny olona amin'ny akapobeany miditra birao ary milaza ny tsy mety ngamba samy mahita tsika fa ny ireo lay serasera rehetra zay misy na mail zany na Facebook zany na ny telefona sy ny tariny dia efa milaza ny zavamisy ary tsy miolakolana ny olona miteny ny tsy mety ary zay zava-dehibe zay satria mangarahara zany ny fitantanana ny dikan'izay dia zay mangarahara zay ny tena zava-dehibe ao anatin'ilay zavatra nataontsika hoe misy zavatra voarain'ny olona dia tonga izy dia mila an'ilay izy mangarahara. Fa ny faharoa tena maika ny vahoaka tonga any aminay tena maika hoe avoirapitso tia tsy mahandry ny ela fa dia somary maika nefa ny atsika ao anatina fanavaozana tsy tonga dia rapitso zay dia vita. Ny manarak'izay moa zany dia ny hoe nahafahandreo olona hitanay zany hoe ny ena ohatra hoe ny olona manontany resaka boky rovitra hoe fantatry ny olona zany zao hoe tsy nrovitiny io fa tamin'ny fandaharana ny lazana hatramin'izay hoe le izy vokatry ny fampiasana azy matetika sy vokatry ny fahaelan'le servisy dia misy atotam-baovao tsy voakarakara dia simba
dia nahafahana tena nresaka zany ary nytenenina tamin'ny olona hoe misy zavatra ohatr'izao ato a zao le zava-misy nareo moa tonga tany nakasary sy ny tariny dia jery ay tokoa le zava-misy ohatr'izao a dia ohatr'ohatr'izay aloha zany angamba no amitianako anazy aloha raha atao amin'ny sampandraraha zay misy anay saotra ataovaka avy eo anivon'ny sampandraraha ny fandrefesa-tany ie misaotra ny fandaharana izay eto anivon'ny fitalavitra viva moa satria dia nahitana zavatra be deaibe tokoa tao anatin'izay heritaona izay eto am-panomboana angamba dia mamelay ianareo raha ohatra mety mbola tsy tara ny fampiarabana atsika rehetra natratra ny taona vaovao 24 eto ihany koa dia miarahaba anareo eto amin'ny plateau indrindra miarahaba atsika rehetra mpijery ny fahitalavitra viva any atokantrano tsirairay ihany raha ny tany amboalohany raha manao jery totika atsika dia somary sanganena ihany zay indrindrandrindra zay teo anivon'ny sampandrarahany fandrefesa-tany satria dia nieritreritra zay hoe tsy havita zavatra tsara ohatran'izao tsika fa rehefa zohina dia ny famindran-damina ihany a ny paikady zay natao fampahafantarana indrindrandrindra reo mpanjifa zay mikirakira ny fananantany amin'izao fotoana izao ny raha jerena ny zavatra nisy tao anatin'izay heritaona izay a dia mipisesika ny mpanjifa zay mandondona ny varavarana any aminay ihany indrindrandrindra ao amin'ny sampandrarahany fandrefesa-tany satria raha anao ny fikirakarana tany moa tsika dia tsy maintsy ao amin'ny sampandrarahany fandrefesa-tany no andehanan'ny olona voalohany midika izany fa tafita ny afatra tao anatin'izay heritaona izao satria dia tsy misalasala intsony ny olona raha natsapatsika tany am-boalohany a dia ny fampahafantarana ny mpanjifa dia mba hafahany malalaka ny mandondona ny birao ny sampandraraha mpanjakana satria tao anatin'ny politika indrindrandrindra eo anivon'ny sampandrarahany fandrefesa-tany sy ny fananantany moa dia tafiditra ao anatin'izany ny fampahafantarana ny mpanjifa indrindrandrindra ihany koa ny fisorohana an'ireny atao hoe mpanelanelana ireny a na natao hoe mpanera satria rehefa tsy mahafantatra ny lalàna mikasika izany atao hoe fananantany izany a tsy mahafantatra ny tokony ataony ny tsirairay indrindrandrindra ireo mpanjifa ireo a amin'izany atao hoe mikasika ny fananantany izany a dia hanjaka tanteraka ny atao hoe mpanelanelana ireny indrindra ny atao hoe mpanera moa zany a amin'izao fotoana izao zay nandritra n'izay atao hoe heritaona izay a amin'izao fotoana izao zany a efa manomboka miazakazaka ny mpanjifa izahay indray ary amin'izao fotoana izao tsy maharaka hoe ahoana ny handaminana ny programma rehetrarehetra izay angamba ny amin'igny jery totiny tao anatin'izay a marina fa hoe mety nisy ihany ny atao hoe zavatra tsy nety kanefa raha ny zavatra misy a hitanay tao anatin'izay heritaona izay dia ny fahalalahana ho an'ny mpanjifa zany a sy eo ihany koa ny fahazotoana eo amin'ireo ny fametrahana zany a ny fahazotoana ho amin'ireo mpiasa amin'izao fotoana izao satria ny asa fikirakarana ny fananantany a dia tsy vitanay mpiasa mpanjakana ihany fa tsy maintsy miara-miasa zay a miaraka amin'ireo vahoaka na indrindra ny mpanjifa dikan'izay a tao anatin'izay dia afaka ny eno zahay afaka ny eno zay satria rehefa mahafantatra avy aty amin'ny fandaharana ny vahoaka na ny mpanjifa dia tsy maintsy midodododo mandondona ny birao a afaka ny eno zay afaka mifampiresaka aminay ihany koa ireo mpanjifa tao anatin'izay satria izahay nandritra ny taona maromaro dia ny fieritreretan'ny olona anay dia ohatrany hoe biby fampatahorana satria dia lasa ohatrany hoe manana ny atao hoe programme anay zahay a dia ny tsy mijery ny ireo mpanjifa kanefa amin'izao fotoana izao moa dia efa nalamina ny programme rehetrarehetra ary indrindraindrindra ao anatin'ny politika mpanjakana ihany koa indrindra ny ministera zay miahy ny sampandrarahany fananantany sy fandrefesa-tany amin'izao fotoana izao a ny fampahafantarana ny mpanjifa izay lalàna mifehy ny fananantany sy ny fandrefesa-tany a eo ihany koa ny
ny zavatra zay tokony ataony mpanjifa rehetrarehetra zany zay miara misalahy aminay ao anatin'izay mpiasa mpanjakana zay. Ny direction d'appui à la gestion foncière décentralisée no tena isany hoe mifandray fotony amin'ireo vahoaka eny anivon'ny fiarahamonina ireo ny indrindraindrindra hoe ao aminareo ihany koa ny draikitra ny mahakasika ny birao fotony fananantany na nahoana fiovana teny anivon'ny fiarahamonina indrindraindrindra amin'ny resaka hoe fisitrahana ny zo amin'ny fananantany eny anivon'ireny commune ambanivohitra ireny. Ie, dia faly miaraba ny fandaharana ny zoko aloha ny voalohany indrindra natratra izao heritaona izao ary faly miaraba indrindraindrindra ihany koa atsika mpijery rehetra ny atokantrano miaraba tompoko klasy tompoko vavy. Ny mahakasika ny fiantraikan'ny fisian'ny fandaharana ny zoko hitanay teny fotony teny araka ny lazainao teo moa ny foibe mpitantanana misahana ny tantsoroka amin'ny fitantanana ny fotony fananantany amin'ny tantsoroka zay dia miandraikitra indrindraindrindra ny fanampiana an'ireny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ireny amin'ny lafiny fananantany. Izahay ao amin'izany foibe mpitantanana izany dia miandraikitra indrindraindrindra ny fanatanterahana ny politika mpanjakana izay mivohy ny fanakakezana ny vahoaka. Dia araka ny efa voalazany teo aloha rehetra teo moa dia nanampy ny fandaharana ny amin'ny fampahafantarana ny zo amin'ny fananantany. Eo moa ny fisian'ny karatany be dia be ny fisalasalana indrindraindrindra ny fanontaniana tany ambadika tany izay tsy sahin'ny olona napotra dia nefany teto amin'ny fandaharana dia isany nanampy amin'ny fahalalana. Teo no ny anitombo ny olona nanantona raha ohatra ka mbola nila fanazavana fanampiny ary teo ihany koa nefany ny anitombo ihany koa ny olona izay nanantona an'ireny commune ireny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ireny nanantona mba anamarina ny zony amin'izay amin'ny alalan'ny karatany. Teo indrindraindrindra ny fampahafantarana hoe na dia nisy aza ny fanavaozana amin'ny alalan'ny fanamarinana ny zo amin'ny karatany izay ara-dalàna tokoa dia tsy maty akory ny titra. Izay dia isan'ny zavatra no hamafisinay teny fotony teny. Na dia teo ara ny fisiny hoe betsaka ny tsy mahita ny fandaharana any amin'ny tany lavitra be any ambanivohitra be any dia maheno ihany ry zareo hoe nisy an'izao ny tany manahoana tokoa izany. Dia voninahitra moa izahay nitondra an'ireny fanazavana ireny. Teo ihany koa noho ny fahitana an'izany rehetra izany dia nahita ny teo anivon'ny ministera mitantana ny fananantany fa tokony hisy ihany koa fanakakezana amin'ny alalana samban-draharaha vaovao izay mbola eo an-dalana moa izy dia misy ny circonscription d'appui à la gestion foncière décentralisée izay samban-draharaha ao anatin'ny DHFD izay ezahana ho apetraka isaky ny distrika ihany koa ahafana manakaiky an'ireny commune ireny ho fanampiana ry zareo amin'ny fitantanana ifotony fananantany. Tsara ihany moa manamarika fa ankoatran'ny fahitalavitra mandeha amin'ny onjam-peo ihany koa ity fandaharantsika ny zoko ity, izany hoe afaka mandray an'izay onjam-peo izay ihany koa ireo any amin'ny toerana tsy afaka mahita ny fahitalavitra indrindrindra ireo amin'ny tontolo ambanivohitra. Tao anatin'izay heritaona izay hitodika ato amin'ny BMTT na birao ifandraisan'ny mpampiofana amin'ny tontolon'ny tantsaha. Maro ny fandaharana efa nataontsika tato anatin'ny fandaharana ny zoko ny loha hevitra izay efa nresahana. Afa-po ve nareo tao anatin'izay fiaraha-miasa izay manahoana no tena hoe fiantraikany teo anivon'ny BMTT izay isany ihany koa ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena. Ia, misaotra anao nanome ny fitenenana. Voalohany dia miarahaba antsika mpandray anjara eto amin'ity fifanakalozana androany ity. Miarahaba ihany koa ny mpijery antsika ny atokantrano tsirairay avy ary miarahaba indrindraindrindra ny fandarantsika izay nahatratra sahady vetivety kely
ohatran'ny voamaly nanomboana azy teto heritaona sahady zao kanefa ohatran'ny mahatsapa fa nahitantsika fahombiazana tokoa amin'ny ankapobeny. Raha ny fantarana ataontsika dia natao fampahafantarana ny vahoaka izay tsara ho fantatra mahakasika ny fananantany, izay fandraisana anjarantsika tanteraka ao anatin'ny programma pirenena, tetika asa pirenena amin'ny fananantany na ny programme national foncier zany. Ka ary mahafinaritra ny fiaraha-miasa tao anatin'izay. Fa zava-dehibe aminay fiangonana amin'ny lafiny fiarahamon'ny pirenena azy ihany koa nefany a ny nanome sehatra nireo izay mahatsiaro fa voahososo ny zony momba n'ity fananantany ity ka nahafahany nampiseho ampahibe maso ny zava-misy tany amin'ny tany ho fanta-bahoaka sy ho fantatr'ireo mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena. Natao reny tsy fanasoketanana na hampiediana olona sanatriany vava fa araky ny zavatra tena misy tany an-tsaha no niakatra teto, ary mety hisy tora-poky ihany koa nefa teny anelanelan'ny teny amin'ny maha olombelona ny olombelona. Kanefa zay ny zava-misy any an-tsaha any samy manana ny filazany azy ny olona arak'izay fahatakarany ny zava-misy, tsy voatery ahay lalàna daholo. Araky ny vinany BMTT dia fototra amin'ny hoe mianatra, miara-mianatra, hananganana fiarahamonina vaovao ho tsaratsara sy mirindra kokoa. Tsy voatery avy hatrany dia ho tonga any amin'ny tonga lafatra ny le hoe mianatra miara-mianatra, matoa mianatra miara-mianatra miasa zany a betsaka ny zavatra mbola tsy fantatra ao anatiny. Kanefa ny porofontsika teto anatin'ity fandarana ty fa azo atao ihany tokoa kay ny tena miara-miasa, miara-miresaka, miara-mifampidinika, fiarahamon'ny pirenena, mpiasan'ny fananantany, mpiasan'ny fitsarana, ny vahoaka ny fotony sy ireo sapany raha rehetrarehetra zay mety ho voakasika tao anatin'izany. Ny tsapa fotsiny ao anatin'izay rehetrarehetra zay ninona zavatra mitranga teto saiky miafara any amin'ny raha-pitsarana hatrany, ny raha sahatra rehetra no vahana. Dikan'izany dia mihevitra zahay fa aporisihina bebe kokoa angamba ny eo amin'ny fitsarana mba handray anjara bebe kokoa, satria betsaka ihany koa, betsaka ny lohahevitra ny olana noentina teto amintsika teto ka nahitan'ireo vahoaka vahaolana, fa maro ihany koa no mbola tsy ahitana soritra ny lalakombana amin'izany. Fitsarana ny tompony andraikitra amin'ireny amin'ny ankapobeny, satria olana le izy dia tsy maintsy fitsarana mamahazy amin'ny farany. Ka dia hatreto dia mba manainga le tompony andraikitra ao amin'ny fitsarana zahay mba hiara-iasa akaiky amin'ity fandarana ity, fa voaporofo zao fa azo atao tsara mandamina ny olana rehefa miresaka isika. Ao ihany koa ireo tokony raharaha zay manana asa mifandray mivantana amin'ny fananantany, toy izany ny fitrandrahana arena akibon'ny tany ohatra, izay nahitantsika olana teto toa misy fiatraikany mivantana any amin'ireo fananantan'ny vahoaka eny fotony. Toy izany ihany koa ny fampiasana an'ireo arena voajanahary ohatran'ireny hitantsika tamin'ireny fanaovana barazy ireny. Tsy ny barazy ny ratsy sy ny famokarana ny herinaratra, fa ny fiatraikany amin'ilay vahoaka tsy tanonoko tokony ho refesina ny momba an'izany. Ny sanatry ny vava tsy hampianatra ny fanjakana ny fomba fiasa zay mety sy mety, fa misy zahay fiarahamon'ny pirenena mahita fa tsy misy tsy firindrana ihany. Ny sasany mbola miketriketrika ny fananantany ombona propriété communautaire, atao ny inventaire parcellaire, satria zany ny hita fa lesoka sy fototry ny olana eto amin'ny firenetsika. Sasany miazakazaka avy hatrany dia ndeha hizara tany any amin'ny mpanambola. Tsy firindrana ny dikan'izany fa tsy hoe ny fiantsoana mpamatsy vola ny ratsy, fa misy tsy firindrana, misy ny zavatra tokony andeha aloha lasa ny arina. Ohatra zay zany amin'ny ankapobeny ny zavatra hita, ny tsikera azo atao eto amin'ny fandaharatsika betsaka ao anatin'izany rehetrarehetra zany manana ndraiky isitsika izay tsy ny vita angamba matoa mbola mitranga zany olana zany. Enina dia efa betsaka raha ny zavatra efa mahafinaritra, fa dia misaotra indrindra. Ohatranao ny miresaka zoko moa tsika rehefa ny zony resahana dia tokony tsy ho adino ny lalàna,
lalàna mandrakariva ny mamaritra sy miantoka izany zo zany. Amin'ny mampahay lalàna anao maître manakory sy manahoana ny fomba fahatsapanao ny akonyity fandarana ity eo amin'ny sehatra ara-piarahamonina ankapobeny mihitsy raha izay olana momba ny fananantany sy ny manodidina azy zay no ifotorantsika. Azafady ampifanankalozina kely. Anterina ny fiarabana na ho antsika eto amin'ny plateau na ho an'ny mpanaraka ny fandarana isa-tokantrano izay efa nataon'ny namako teo aloha. Ny fandarana ny zoko dia niresahana tokoa mahakasika ny zo sy ny lalàna, zavatra tsy afa-misaraka moa ireo satria ny lalàna ihany no manome ny zo, ny lalàna no mametra azy ary avy amin'ny alalan'ny lalàna ihany koa no ampanjakana angambany hoe raha zay ny azoko lazana azy ny zo. Nandritra ny herintaona dia nisy tokoa ny fandarana ny zoko teto nisy ny fampianarana fampahafantarana ny zo farafaratsiny ilay tranga nentina teto nafantaran'ilay olona voakasika azy sy izay olona manana tranga miaino misedra tranga mitovitovy amin'izany nafantarana ny lalàna ny zo ny antanatohatra tokony alea sy ny sisa sy ny sisa farafaratsiny nisy an'ireo. Zay zany raha atao hoe any amin'ireo tatsaha ireo le olona nanana olana na fahasairanana teo amin'ny lafin'ny fananantany. Zay izy zany vokatra nentin'ny fandarana ny zoko tamin'ireny olona reny. Ho andry zareo tompony andraikitra ara-panjakana izay tonga nanatrika teto na mety nisy ihany koa tsy tonga nanatrika teto fa nanaraka ny fandarana tany an-tokantranony ny fisian'ny fandarana ny zoko dia nahafantarana izy ireny nahafantatra nahatsapa sy nahafantatra ny hoe ay zany no zavatra iainan'ilay olona any an-tsahany, zany no zavatra iainan'ny olona any anivon'ny fiarahamonina ka nahafahany nitondra vahaolana. Nisy fandarana tahaka n'ilay tany marokanina tany Antsirabe ohatra zao dia teto dia nanazava ny tompony andraikitra ara-panjakana ny hoe zao ny vahaolana raisin'ny fanjakana manoloana n'izay zavatra izay. Teto zany dia efa voavany olana. Nisy ihany koa trangan-javatra sasany izay tsy nahazahoana vahaolana teto fa nahafahany ao anivon'ny sampandra-ra-panjakana kosa indray nahatsapa hoe ity misy zavatra tokony amboarina, ity mahakasika n'ity lalàna ity nampiasaintsika fa misy tokony ho ahitsy. Mahakasika ny trangan-javatra ohatran'izao tsy mbola misy lalàna mahakasika azy inona ny tokony atao. Dia ny antenaina dia mba atao anatin'ny fotoana tsy ho ela zany dia isy fanavaozana ny lalàna na famoronana lalàna vaovao mahakasika an'ireny trangan-javatra izay tsy mbola ahitana vahaolana reny tahaka ny hoe ny boky rovitra raha tsy resaka afa-tsiny ohatra tsika. Zay no ataoko hoe isan'ny zavatra nentin'ity fandaharana ity zany na eo amin'ny olona miaina n'ilay olona ny fananantany na ny eo amin'ny sampandrarahany miadidi ny fananantany na ny eo amin'ny fananantany mivantany zany na ny any amin'ny sampandrarahany fitsarana. Mba naheno ihany koa ny akon'ilay fandaharana tany amin'ireny le fikambanana any an-tsaha reny zany fa betsaka tamin'ireny fikambanana reny no maneho famporisihana zany ny itoizan'ny fampahafantarana efa nampitaina taminareo aty ihany moa ny itoizan'ny fampahafantarana ny zo sy ny lalàna mahakasika ny fananantany. Marina tokoa izay misy ihany koa ny fanadihadiana natao tamin'ireo firenena izay mpanaraka n'ity fandaharantsika ity. Misy ihany koa moa ireo tonga mivantana ety amin'ny fahitalavitra fiva mihitsy mitondra n'izay olana misy amin'izy ireo mahakasika ny fananantany izay. Eo ihany koa moa ny ivelan'ny fananantany nararotinay izy ireo izay tonga tamin'ity androany ity satria isaky ny talata maraina no fandraisana izay olona rehetra manana olana mahakasika ny fananantany izay. Nararotinay moa izy tamin'ity androany ity ary andeha rahantsika avy hatrany ny mahakasika an'izay hoe ohatry ny ahoana ny fahitan'izy ireo ny fandaharana ny zoko tao anatin'izay herintaona izay.
Tao anatin'izay heritaona nisy ny fandaharana ny zoko izay, nisokatra tamin'ireo rehetra manana olana ny teto amin'ny haino aman-jery vivaha. Ankoatra ny laharana maitso 770 no fisokafana hanamora ny fifandraisana tamin'ny tompony andraikitry ny fandaharana ny compte FB Ny ZOKO. Napetraka ho fotoana fandraisana ireo olona manana olana ihany koa ny talata maraina hatramin'ny 12 atoandro. Olona avy amin'ny toerana maro no tonga eto ary samy manana ny fahatsapany ny momba ny fandaharana. Misaotra anareo ato amin'ny viva zany a, nanao an'ity fandaharana ity fa tena ilain'ny vahoaka indrindra fa ny valala tsy mandady harona ty fandaharana zoko ty. Ary ny fahitana an'ity no nahatonga anahy niakatra tatia Tananarivo sy nanana dia hafa akoatra ny fandehanana amin'ity zoko ty satria tena mafy amin'ny any ambanivohitra ny resaka tany ady tany ty zay azo lazaina hoe kely sy mamindro ataon'ny mpanambola. Fa raha fa nisy an'ity dia misaotra anareo ato amin'ny viva zany nanao an'ity fandaharana ty fa tena ilain'ny vahoaka mihitsy ty fandaharana zoko ty. Fa raha mba azo atao ary dia tokony indroa isan-kerinandro fa tena tsara mihitsy le fandaharana. Avy any Ambalavao Saint Paris zao no niakatra ty. Manana olana ara-tany ary tena mampalahelo dia mampalahelo satria ny zavatra nambolena teo hatramin'izay dia tsy azo kitihin'le tompony namboly anazy fa lasan'le mpanambola lasan'ny mpanana tany hoe nividino io tany io dia zay zavatra misiry rehetra eo dia anazy daholo. Fandaharana Ny ZOKO misy zavatra azo raisina avy eo anatiny, ohatra hoe tamin'ny fijerevana fandaharana Ny ZOKO inona ny lesona vaingana efa azonao ndraisina tao anatin'ny fandaharana? Tena be dia be ny lalana tokony hoe zao zany no tokony ataonao rehefa misy tahaka an'izao dia zao zany ny lalana tokony hozoranao. Zay zany ny anahy ny zavatra nahafaly ana amin'le fandaharana zoko, sady mifamahana olana sady manoro hevitra araky ny voalazako teo hoe ity ny lalana lehanao zany. Zako avy any Fianaratsoa, zay aloha voalohany iny ary nahita an'le fandaharana zany dia tena manitona be mihitsy ary arak'izay tenenina hoe tokony indroa isan-kerinandro resaka fananantany. Zany hoe ao amin'ny fitsarana zany ny anahy aloha zany no tena misy an'izay zavatra zay. Ka misaotra anareo atao amin'ny viva manao an'ity fandaharana ity ary tokony mba hisy ora maromaro zany na hoe vahoaka manao fiantsoana zany fa tsy hoe olona roa na telo na hoe olona sampandraraha anankiroa fotsiny no misalamina hoe hita mifamaly eo zany na hoe manoro hevitra eo, fa tokony misy tena olona mikasika an'le zavatra dia eo zany no tonga dia hitan'le olona tanteraka hoe zao no tokony atao, zao ny lalana andehanana. Fa tena mahafinaritra ary tena hitako hoe vao miaino an'le fandaharana ianao dia hoe ity ny zavatra azo raisi-tanana hamonjenan'ny fiainako. Le zavatra indro kely fotsiny zany hoe le mandeha fotsiny salan'ny zaza tao amin'ny topo tao dia tsy anosy mandeha fotsiny le wawawa amin'le micro fa le zavatra ataon'ny mpiasa ao tsy misy zavatra fiovana. Dia zay ny zavatra mampalahelo. Dia amin'le vahoaka tonga le zay nge no mahatonga le risoriso hoe averina le olona ara-pitso sy afaka pitso eritrereto any Fianaratsoa no mandeha mamonjy ety frais dia raha tonga aty ianao dia mbola tsy mivoaka io, ahoana le olona tsy hisy risoriso amin'izay fotoana izay. Ohatra zao salamina zao tamin'ny 2000 le tribunaly dia atrika amin'ny resaka zao mbola ao ana amin'ny cassation le izy dia eritrereto hoe 2019 ny aina tsy mifametra dia manahoana le ao amin'le fitsarana mihitsy zany dia afatra kely fotsiny monsieur le ministre ny eo ambany enao salamia akanjo soloina io ny eo ambany fifehezanao no tokony diovina fa tsy ianao kory ny soloina isaky ny miana ao fa ny eo ambany fifehezanao mihitsy ny tena mandeha ny risoriso sy ny pitsipitsiny rehetrarehetra.
ohatr'ireo olom-pirenena izay tonga teto amin'ny fahitalavitra fivaha mitondra ny tatitra ihany koa mahakasika ny olana iainan'izy ireo amin'izay fananantany sy ivelan'ny fananantany izay ireny na rahantsika teo ireny. Nisy ny afatra mipakavetrany avy taminareo avy eo anivon'ny sampandraraha mahakasika an'ilay fahitana an'ilay fandaharana sy ny zavatra hita eny anivon'ny sampandraraha-mpanjakana na ihany koa eny amin'ny rafitra eny fotony eny ngamba azontsika valiana avy hatrany kosa ireny fanehoan-kevitra no entin'izy ireo teo ireny e. Asa tale laza ngamba no amaly azy. Ia. Zay moa zany le zavatra niritsika e. Hoe alao hiteny ny olona mba ahafahantsika manao zavatra tsaratsara kokoa. Ny tsara marihana fotsiny ary mila tandremantsika ihany kosa nefa dia hoe tsara ihany ho anay zany indrindra moa zany eo anivon'ny fanapahana hevitra ao amin'ny toeram-piasana dia hoe ny fanadihadiana ny tena zava-dehibe aloha raha dosie no resahana tsy voatery marina fa miainotsika ary miresaka ny olona fa tsara tandremana tsy voatery marina no tenenin'ireny olona ireny tsy voatery ho diso koa nefany fa anjara ny mahasampandraraha fanjakana anazy manadihady tsara ao anatin'izay. Marina ny ten'le olona teo hoe mety misy fahelany. Za moa zany teny am-piandohana dia efa niteny hoe tsy aro tena no ale eto fa zavatra misy mihitsy zany satria anisan'ny servisy efa ely io servisy io. Amin'ny herintaona izay ankalaza fa 520 taona raha sitrapon'Andriamanitra dia hitanareo amin'izany hoe efa siècle ray zany ny fisiany ny zavatra kirakirainao zany efa tena ela. Dia ny fanatontosana ny raisiko fotsiny zany zao hoe efa andalana izay raha ohatra zay na mahaliana an'ilay namana teo hoe andalana ny informatisation. Hiteny ohatra anankiray raha ohatra hoe tao amina toerana anankiray service mpanjakana ny resahako raha eto Antananarivo ny famoahana certificat de situation juridique mety 10 andro hatramin'ny 20 andro. Fa nanao essai zahay efa ampiasana izy amin'izao ary ho aparitaka era Madagasikara zany hoe tsy ho atoato tonga dia ho aparitaka fa mamoaka certificat de situation juridique na plan ataoko hoe 2 minitra zao rehefa nampiarina ilay politika mpanjakana momba n'le dématérialisation sy momba ny informatisation. Miezaka tsika zany mandeha any amin'izay lalan'izay hoe ireo misy outil be da be nentin'ny fanavaozana dia hoe ahoana ny ahafahana amin'ireny tena mampiasa azy ho amin'ny tombontsoam-bahoaka. Tsara marihana fa ao anatin'izay 2 minitra izay tsisy olona mihitsy afaka hiteny hoe tsy ao miboky na hiteny hoe tsy ao mpanao sonia fa zany rehetrarehetra zany efa any amin'ny efa vita fa le olona ohatran'ireny ngambany le amin'ny le distributeur automatique amin'ny banque ireny dia tonga eo le olona miaraka amin'ny titrany dia mametraka amin'ny mot de passe-ny eo izy dia tonga dia mivoaka le izy. Ny tiako ambara dia hoe efa fantatra ireny ny tena tsapa zany amin'izao dia hoe zavatra roa ny tena manahirana ny vahoaka raha ao aminay aloha ny fahelan'ny servisy dia ny anankiray ny fahalafosan'ny servisy. Dia iny moa ny tenen'ilay olona teo hoe rehefa ela dia tonga ny kolokolo sy ny tariny. Ka ny fitondram-panjakana tsy hoe mijery fotsiny fa efa amperiny ao anatin'izay fijerenany le vahaolana izay. Afaka ngambany rehefa isy fotoana dia anisany hojerentsika manokana io zavatra io dia hoentinety hoe ohatrohatry ny ahoana le izy fa tsy mijanona amin'izay tsika hoe juridika fotsiny fa raha ohatra hoe ny fikirakirana n'ireo logiciel izay hanatsarana n'io sampandraraha io efa betsaka ao. Ny anatotosana anazy mandeha tsikelikely satria mila andramana aloha zay vao mandeha fa sao dia sanatria zoan'olona eto ny resahana dia raha vao misy fahadisoana io dia sahirana. Maika tena maika raha za efa niteny an'izay teo tamin'ny voalohany maika amin'ny vahoaka dia anjarantsika ary zay ny mahatsara an'ilay zavatra ohatr'izao mba horehan'izay tompon'andraikitra fa misy tompon'andraikitra ambony hafa ihany koa sy ireo tompon'andraikitra mpanao lalàna sy tompon'andraikitra any amin'ny toerana hafa mba miara-misala hoe tena maika le vahoaka teo moa ny resahana zao le boky rovitra nanetana foana zay teto hoe tsy vitanay rery ny fanetana ao anatin'io fa ao ny solombavambahoaka zay tena andany an'le lalàna eo le ny société civile izay manampy atosika an'ireo olona ireo fa mety isy teny hoe ela loatra fa tsika ao amperiny zao zay ny azoko amaranana anazy dia angambany toizany eo ihany avy eo.
ny zavatra tsikatra raha ny faneho-kevitra sy zavatra hita indrindra ho anareo amin'ny fandrefesantany araky ny nambaran'ilay olo-pirenena teo somary nampitaraina azy ilay endriky le fahafaha misitraka lezony ao amin'ilay asa tolotra na service zay andrasany aminareo. Inona ny fanazavana azy nareo eto amin'izay? Marina tokoa fa tena resy lahatra ny mpanjifa na ny vahoaka amin'ity fandarana ity ary efa manomboka mahafantatra zavatra maro izy. Izany no tadiavintsika ary izany koa ngamba ny tanjona antsika. Ny zavatra tena ilaina indrindra ho fanatsarana dia ny fanakianana. Araka ny voalazany rahalahyko ity hoe tsy aro tena nanaovana eto fa vokatra izay fanakianana izay dia izay no andrafetana paikady hafahana mamaha ny tena hoe inona ny fototry le olana. Raha tsy teny atsika hoe 420 taona izay no niorena ny sapatrarany fananantany sy fandrafesantany teto Madagasikara. Raha olombelona moa dia efa manjohy. Raha taratasy nefa dia efa be dia be nipotika ao anatin'ilay izy. Amin'izao fotoana izao zany ny zavatra mba takiana indray amin'ny fitondram-panjakana dia hoe mba hampitana haingana n'ilay lalàna izay efa voavolavola. Dia ilay hoe lalàna momba ny boky rovitra izay efa lazany namantsika teo ao amin'ny pahilalàna. Zany hoe misy ny boky rovitra, misy ny plan rovitra. Aoka koa nefa tsika tsy atao hoe tsaratsara be fahatany ihany koa, indrindra tsika mpanjifa satria raha miteny atsika hoe raha miteny zany tsika raha miteny zahay ao anatin'ny sapatrarany fananantany sy fandrafesantany hoe tafiditra ao anatin'ilay boky rovitra dia aiza zany no ametrahana an'ilay tsina izahay aty amin'ny sapandrara ve? Satria tsy afaka manao ninina mihitsy zay raha noratra tany ane zay rehefa tsy hita le boky tsy afaka manoratra an'ilay izy ohatra. Raha andrefy tany zay rehefa tsisy plan ao anatin'ilay izy sarotra ny mandrefy tany atao amin'ny apepre zay fotsiny. Ary zay zavatra zay zany no tokony ahatsiarovan-tena ny tsirairay. Zany hoe fiaraha-miasa zany ny zavatra takinay kosa mba angatanay amin'ireo mpanjifa rehetra na ny vahoaka zay mila raharaha ao amin'ny sapatrarany fananantany sy fandrafesantany satria raha ny zavatra misy ane ny politika mpanjakana amin'izao fotoana izao dia indrindra eo amin'ny sapandraraha zay misy anay amin'izao fotoana izao dia voalohany tena hoe ny fampahafantarana ny zo fototra ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fampahafantarana lalàna. Tsy ampy nefa izany zavatra zany raha tsy misy fandarana tahaka izao. Ary amin'izao fotoana izao zany zahay fantatray ary tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana ihany koa zay fampahafantarana izay dia mbola mametraka ihany koa zany zay eo anivon'ny sapandraraha ny fananantany fandrafesantany ny atao hoe varavarana misokatra zay fampahafantarana amin'ny ankapobeny zany zay ilain'ny olona ary te ampiseho ihany koa zay fa izahay dia afaka mifampiresaka tsara, afaka mifanatitava amin'ilay mpanjifa ara-dalàna ary afaka maneho ihany koa zay atao hoe famahana olana zay miaraka amin'ireo mpanjifa. Zay zany amin'izao fotoana izao dia efa napetraka anay ny fahelan'ny service moa araka ny voalaza teo dia miankina tanteraka amin'ny zava-misy. Zay angamba toko. Mazava izay fanampim-panazavana ny entina mahakasika ny hoe faharetan'ny fikarakarana antotan-taratasy izay na ihany koa famalina ireny olana eny anivon'ny fiarahamonina ireny. Hitotika eto amin'ny BMTT sy ny pahilalàna ihany koa no sady amaranana n'ity fandaharantsika ny zoko ity satria misy ihany ny fetrora izay tsy maintsy arahana atao anatin'ny fandaharana ny fanatsarana eritreretinareo ho tontosaintsika ao anatin'ity heritaona manaraka ity indray. Ia, misaotra anao. Raha miainga amin'le fanamarian'le solotenan'ny mpijery teo tsika, ny vahoaka teo tsika dia ohatran'ny hatsapana fa ilaina bebe kokoa ny fampiakarana eto amin'ity sehatra ity ny olana mateti-pitranga any an-tsaha. Dia anisan'ny mahaliana ny olona kokoa zany satria manakaikikaiky kokoa ny fiainany andavanandro zany ny fampiakarana an'ireny aty.
dia mba hahatonga azy tsy ho andeha ila nefany dia tanina ihany koa le mpiasa mifananantany any amin'ny faritra handray anjara ohatra le tenen'le ray aman-dreny teo iny zao a tsaratsara kokoa raha noenona ny tany amin'ny fananantany nisy tany aminy alalana hoe inona marina moa izany tena olana mifananantany marina ve izany sa sao dia olana hafa mbola voateny teo ihany koa fa araka le voalazantsika teo aloha any amin'ny fitsarana ny akamaroan'ny raharaha vao mivaha ka ilaina mbola averina ihany ny fanentanana ny fitsarana mba hazoto sy havitrika handray anjara eto amin'ny ady hevitra dia tsy moramora ny manangona nyreny vaovao reny koa fa eny na ao anay ao anatin'ny fiarahamonimpirenena azany a dia tsy tokony hoe fiarahamonimpirenena dia avy hatrany dia ahindrahindra fotsiny sy eno feon-dakiloso tokana avy any amin'ny vahoaka fa tokony hanana an'izay fomba fijery antan'ny sekilany izay foana zany isaky ny misy ka dia hiroso angambatsika amin'ny programa manaraka hanamaro ny karel tena misy any antsahany hiakatra eto akoatran'ny fampahalalana ny pisipisiny mba ny lalàna manamafy n'izay voalazany namana teo a ny avy eo amin'ny fiarahamonimpirenena moa zany manamafy an'izay voalazany a na mahakasika ny hoe fitondrana hoe sosikevitra ny hitondrana tranga tena misy marina any anivon'ny fiarahamonina any a dia amin'ireny tranga ireny a no ezahana hitondrana vahaolana na hitondrana sosikevitra araka ny lalàna eto anivon'ny fandaharana raha tsy hakafa-tsy ilay tranga nyresahan'ilay ramose anankiray teo iny zao tsika le hoe izay ozy izy mamboly amin'ny tany a nefa olona hafa no lasa mahazo ny vokatra tranga ohatran'izany zao dia tsotra raha eto anivon'ny fandaharana no misy hoe olona afaka manome sosikevitra araka ny lalàna mampatsiahy ohatra hoe ny rano tokony ho izy a dia ny tompon'ny tany a ny tompon'ny eo ambany sy ny eo amboniny fa kosa raha ohatra ka misy olona namboly eo ambonin'ny taninao tamin'ny mpilaminana tsy nisy amboletra tamin'ny tsy nisy korontana dia ilay olona mamboly no tompon'ny vokatra zay zao anankiray ankoatran'izay a ny olona anankiray a izay namboly teo ambonin'ny tanin'olona ny oatra ny roa taona dia raha tonga ao aorianan'izay le roa taona nefa namboleny tamin'ny mpilaminana tsy nisy ady tsy nisy korontana zay ny tompon'ny tany mana hoe miala teo fa ilako ny taniko dia ilay olona namboly teo ambonin'ilay tany tamin'ny mpilaminana ny oatra ny roa taona mbola mananjo hijanona hanohy hamboly eo amin'ilay tany mandra-pahazo ny vokatra indray mandeha hatramin'ny intelo mandra-pahazo ny récolte zany asa raha atao hoe vomanga ohatra ny namboleny vomanga ataontsika hoe efa bolana ny miakatra dia mbola afaka miady vomanga indray mandeha hatramin'ny intelo izy zany a jany eo amin'ny tany sationany amin'ny sosikevitra mety azo aroso zany a amin'izay a trangana olana hoentin'ny mpandray anjara amin'ny fandaharana etona reny tranga rehetra ireny moa tsy maintsy mbola hoentina atao anatin'ny fandaharantsika ihany a efa voaresaka teo ihany koa ireo fanovana eo anivon'ny sabatra raha ny fananantany sy ny fandrefesantany mbola akatsika fotoana ihany koa iresahantsika an'izay atao anatin'ny fandaharana satria araka ny fanambara teo dia itoy ihany ny fandaharantsika ary itoy mandritry ny taona ihany koa iresahantsika ihany koa ny tranga misy eny anivon'ny fiarahamonina eny mahakasika an'izay olana amin'ny fananantany izay namana Soavandriamaritafika zava-dehibe zany ny nanaovana jeritodika ny heritaona ahafahana manorotsoritra ny hoe inona no hoentina manatsara inona ny anjara biriky bebe koa tokony holanjaina sy apetraka eo anivon'ny fiarahamonina mba ahafahana mahazo lamina sy rindra ao anatin'izany raharam-piarahamonina sy ny fitantanana raram-panjakana raha ny tontolo ny fananantany izay ihany no asinteny na izany na tsy zany tsy ny tontolo ny fananantany ihany no noresahana fa nisy ihany koa ireo raharam-piarahamonina hafa eo amin'ny sehatra kapobeny mihitsy no resahana teto heverina zany fa ny fandaharana andraisan'ny rehetra anjara tahaka ny fandaharana zoko toy izao dia hitondra fiatsaram-piainana eo anivon'ny fiarahamonina kapobeny hitondra fiavaozana eo amin'izany tontolony tanàna sy ny vohatra rehetra izay misy ny mponina sy ny malagasy amin'ny kapobeny izay ankasitrahana ireo vahiny rehetra izay nandray anjara tato anatin'ny fandaharana ny zoko
irariana ihany koa no mbola hitohizany fiarah-miasa eo amin'ny sampandrarahany fananantany sy ny fandrefesatany torak'izay ihany koa ny avy eo anivony BIMTT sy ny mpahalalana ary indrindraindrindra angatahana ihany koa ny fiarah-miasa aminareo tompon'andraikitra rehetra izay voakasika amin'izay olany fananantany izay indrindraindrindra nareo avy eo anivony ministera ny fitsarana izay efa samy nanatsidika teo ihany koa ny rehetra hoe ilaina indrindraindrindra ny fiarah-miasa mba ahafahana mitondra fanampanazavana misimisy kokoa mahakasika ireny tranga eny anivon'ny fiarahamonina ireny eo ihany koa ny olany fananantany. Isika rehetra ihany koa dia afaka miara-miasa amin'ny fandaharana ny zoko satria misy ny ahafahantsika mifandray eo ohatra ny FB ny zoko eo ary koa ny email ny zoko viva 2019@gmail.com ary eo ihany koa ny laharana maitso 770 sy 900 azo atao ihany koa araka ny efa natsidika hatreny am-piandohana ny manantona mivantana ety amin'ny fahitalavitra viva 5 hatramin'ny 12 ora ihany ary ny talata ihany no ahafahana mandray antsika izay. Ny ankoatra izay dia afaka miantso ny laharana maitso avy hatrany 770 sy 900 isika rehetra. Ankasitrahana torak'izay ihany koa ireo rehetra na totosa ny ara-niasa ny teknisianina rehetra eo ihany koa ny sampana fampahalalam-baovao izay miara-miasa amin'ny fandaharana ny zoko mikaroka ireny olana misy eny anivon'ny fiarahamonina ireny. Ankasitrahana indrindraindrindra ihany koa ny filohan'ny viva ihany koa izay miara-miasa indrindraindrindra amin'ny fandaharana na ahafahanana totosa ny fandaharana tao anatin'izay heritaona izay ary irariana ihany mbola hitohizan'ny fiara-miasa amin'ny rehetra ahafahantsika manohy ny fandaharana ao anatin'ny heritaona manaraka indray. Veloma tompoko.